Dia meraba antsika rehetra ny tokantrano amin'ity anio fa diminy volana may 12 ity. Raha ny sary azontsika avy amin'ny zanabolana dia somary ny analefaka ny alizaizana andrafitra ny mety toetry ny androntsika vokatry ny fandalovana andriandrahona tato amin'iny faritra atsimon'ny nosiny. Araka izany dia somary mafy ny onjan-dranomasina ho amin'iny faritra atsimon'ny nosy rehetrarehetra iny dia somary tokony hitandrina ny mpampiasan'ny ranomasina rehetrarehetra. Raha ny momba ny toetra androntsika ho an'ny ampitsomanana kosa dia ahitana orana malefaka raha ho an'ny Antala sy amin'ny faritra Analanjorofo ka hatraty amin'ny faritra Atsinanana. Ahitana orana tandrifindrahona kosa raha ho an'ny faritra Vatovavy-Fitovinany sy ny faritra Atsimo-Atsinanana. Ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Sisa. Ny tolakandro kosa dia mbola mitoetra trano orana malefaka raha ho an'ny Sambava Antala ka hatraty amin'ny faritra Analanjorofo. Andrahona kosa ny andro raha ho an'ny ilana Atsinanana faritra Ampovoantany sy amin'iny Vatovavy-Fitovinany ka hatraty amin'ny faritra Atsinanana Atsimo-Atsinanana iny. Ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro raha ho an'ny faritra Sisa. Ny maripanina ambandrina voavinavina dia 8 ho an'ny faritra Vakinakaratra, tsy latsaky ny 20 kosa raha ho an'ny morotsiraka rehetra. Raha ny ambony indrindra kosa dia 5 degré Celsius ho an'ny Antsohihy ary mihoatra ny 20 kosa ho an'ny morotsiraka rehetrarehetra, 20 ka hatramin'ny 20 raha ho an'ny faritra Ampovoantany. Toetry ny andro ho an'ny tanan-dehibe ivelan'i Madagasikara ahitana orana tandrifindrahona mety harankotroka any Nairobi. Andrahona kosa ny andro ho an'ny Paris ary Balika, masoandro ho an'ny Johannesburg, Bangkok ary Milan. Raha ny toetry ny andro ho an'ny nosy manodidina Madagasikara indray dia somary ahitana orana tandrifindrahona any Seychelles. Andrahona kosa ny andro raha ho an'ny Port-Louis, Comores ary Saint-Denis. Dia izay indray ary tompoko nasatolotra anao raha ho amin'ity anio ity, veloma tompoko.